DG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Tsy maintsy hovidaina alohan'ny taona 2024 ny orinasa famokarana simenitra Automasina apetraka nozenina fanaovana siramamy ary irosona ny fanamboarana autoroute izay mampitoana Antananarivo Toamasina ho ny filoham-pirenena nandritra ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny ampahany voalohany amin'ny fanitarana ny seranatsambon'ny Toamasina androany. Tsy nisy ny fampiasana osika ny aingy avy amin'ny laharana karapanondro sy anarana miveriverina miteraka resabe nandritry ny fifidianana ny taona 2024 fa maro kosa ny tsy fahatombanana tamin'ny fandikanany mombamomba ny olom-pirenena ao anatin'ny lisy mpifidianana ho ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny seny vaovao. Zonao ary fanamby ho anao ny mandany fahalovana. Io ny loha hevitra entin'ny firenena mikambana ankalazana ny andro iraisam-pirenena iadinan'ny kolikoly androany. Tsy ho lavrary anefa ny fanatanterahana izany raha tsy ampiarina atsaka sy andavana ny lalàna ho an'ireo izay mini miampefy. Niakatra avy 520 ny vidin'ny sarety tato anatin'ny roapolo taona raha ny fanadilana tao amin'ny komini Mertsetosika. Nahatonga izany fahasarotan'ny fitadiavana ireo azo sy ny fiakaran'ny vidin'ny akora ampiasaina amin'ny fanamboarana raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena nanamboarana laboratoire BioNTech sy Pfizer fa miaro amin'ny Omicron ny vaksiny vokarin'izy ireo. Dozy ny 3 amin'izany no ahafahana miady amin'ny vokatra tsy ny variant vaovao sy ny tsy atongavana amin'ny forme grave. Naidedy mirevitra. Manantra ny araba tompoko lasy tompoko fotoana vaovao to amin'ny Akolo TV Manazanoary anaraka izany hatramin'ny afarany. Nanomboantsika ny vaovao dia tsy maintsy hovidaina alohan'ny taona 2024 ny orinasa famokarana simenitra Automasina apetraka nozenina fanaovana siramamy ary irosona ny fanamboarana ny autoroute izay mampitoana Antananarivo sy Toamasina ho ny filoham-pirenena nandritry ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny ampahany voalohany amin'ny fanitarana ny seranatsambon'ny Toamasina androany. Gaetao Andriatsilava. Mivoaka sy miditra ao amin'ny seranatsambon'ny Toamasina avokoa ny 700,000 akora sy ireo entana ilainy eto Madagasikara. Tsy mbola mahazaka sambo lehibe nefa i Toamasina ka tsy maintsy manao transportement en Maurice, La Réunion na ao Mozambique isika vao mahatonga entana eto Madagasikara. Antony mampiakatra ny vidiny entana ato anatiny izany hoe ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara nandritra ny fitokanana ny ampahany voalohany amin'ny fanitarana ny seranatsambon'ny Toamasina androany. Antony mahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana ihany koa hoy ny filoha ny fiakaran'ny sara-pitaterana. Miresaka zao tsika ny hoe miakatra ny vidim-piainana. Marina zany. Ankehitriny rehefa niatrika ny Covid iny tsika dia ny fitaterana ny entana manerana an'izao tontolo izao dia niakatra avy teny hoe ny avokoa. Raha manafatra conteneur ianao avy any Chine raha $3,000 ankehitriny efa ny amin'ny $9,000, $12,000 mihitsy azy vao tonga eto amin'ny seranatsambon. Tonga eto indray ny entana dia noho ny fa alavitan'ny lalana makany an-drenivohitra sy mbola makany atsiny dia ny simenitra raisaka 5,000 milliards ny tatitra ny sac de ciment miala eto Toamasina mandrapatonga any Antananarivo. Dia eritrereto raha 23,000, 24,000 zany ny sac tonga eto, sakana simenitra ray dia normal raha any amin'ny 29,000, 30 milliards vao tonga Antananarivo, 32, 33 milliards vao tonga any Tomiara sy ny sisa sy ny sisa.
Ankoatra ny fitokanana, nirosoana ihany koa ny fanaova-tsony fanaraha-piaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy Japon. Irosoana amin'ny dingana faharoa ny asa fantarana ny seranatsambo. Nanambara ny filoha nandritra ny kabary nataony fa tsy maintsy hovitaina alohan'ny taona 2024 ny orinasa famokarana simenitra ary tsy maintsy malagasy no tompon'ny orinasa io. Menenitsika androany hoe lafo ny vidina simenitra. D'accord, etiako zany maro zany. Fa tsy maintsy mitady vahaolana tsika. Vao tonga teto amin'ny fitondrana dia tena hoe tsy maintsy hanao usine na cimenterie tsika. Fa mbola misy pitsopitso ny be dia be zareo manao anatin'izany. Dia eto amin'ity toerana ity ihany koa no miteny androany. Za tsy mpamandalitra, betsaka mpamandalitra. Fa nefa teniteneniko tanterahana. Ary teneniko aminareo androany tsy maintsy vita alohan'ny 2023 fanaovana cimenterie ary eto Tomasina manomboka androany. Tsy maintsy malagasy no manana mipetra-bola 5% zany hoe malagasy no andray anjara. Malagasy rehetra zay afaka mitondra vola zany dia miparticipe actionnaire tompony Madagasikara, tompony orinasa fanaovana an'izany cimenterie zany ao anatin'ny cimenterie zay atao eto Tomasina. Tsy maintsy atomboka ihany koa ny fanamboarana ny autoroute mampitohy Antananarivo sy Toamasina izay efa nahavitana fanadihadiana hatry ela. Nandeha nanao ny tracé mijery hoe firy ny pont tokony amboarina amin'izany, ahoana ny refiny tokony anaovana an'izany, ka raha 350 km ankehitriny ny lalana mampitohy Antananarivo sy Toamasina. Ny autoroute ny étude zay efa vitantsika dia mirefy 256 km. Arety amin'ity toerana ity no anambako, no anabarako retany rendanitra fa tsy maintsy atombotsika ny fanaovana zany autoroute mampitohy any Tomasina sy Antananarivo. Apetraka ao Tomasina ihany koa ny usinina fanaovana siramamy, hoy ny filoha, nandritra ity fandraisam-pitenenany androany ity. Ankoatra ny fitokanana, nisy ny fitsidiana ireo tetikasa lehibe amin'ny lalam-pirenena fahadimy sy ireo foto-drafitr'asa katolika ao Tomasina nataon'ny filoha. Isan'izany ny fitoeran'ny tovovavy sy ny reny, ny toeram-piterahana ao Betainomby. Rampitsy no tanterahana amin'ny fomba ofisialy ao Soneranivongo ny fanomboana ny asa fanamboarana ny RN5 na ny lalam-pirenena fahadimy. Eo ihany koa ny fijerena ifotony ny asa fanorenana ny pôle résidentiel et commercial ao Ambohijafy sy ny asa fanamboarana ny Miami ao Toamasina. Tontolon'ny fifidianana kosa indray dia tsy nisy ny fampiasana osika nainga avy amin'ny laharana karapanondro sy anarana miverimberina niteraka resabe nandritra ny fifidianana ny taona 2024 fa maro kosa ny tsy fahatombanana tamin'ny fandikanany mombamomba ny olo-pirenena ao anatin'ny lisy mpifidianana ho ny filohan'ny seny vaovao. Yves Richard. Mitoetra ny resabe mahakasika ny laharana karapanondro mahery ny ray tapitrisa sy anarana miverimberina mandidina ny ray alina sy ray hetsy. Tsikahatra anaty lisy mpifidianana nampiasaina ny taona 2024. Nitondra ny fanazavany mahakasika izay sy ny voizina ho doublon nandritra ny fifidianana filohan'ny Repoblika iny sy ny filohan'ny seny vaovao androany. Ampitiavana no ilazako amintsika hoe inona moa le ataontsika hoe doublon. Le doublon ve amintsika dia hoe le olona mitovy ny laharany karapanondrom-pirenena nefa dia olona roa samy hafa le olona. Zay ve no ataontsika doublon. Ny doublon ve amintsika dia olona mitovy anarana, mitovy fanampina anarana, mitovy ny ray aman-dreny, mitovy ny daty nahaterahany, mitovy mazava ho azy ny laharany karapanondrom-pirenena sy ny fotoana nanaovana azy dia amina toerana roa samy hafa ahitana ny olona io. Satria manko raha le voalohany no resantsika. Raha le voalohany dia amin'ny maha-olombelona dia mety misy lasaka eo amin'ny fandikana ny numéro-ny karapanondrom-pirenena. Na izany na tsy izany, maro ny tsy fahatomombanana tamin'ny fandikanany mombamomba ny olo-pirenena anatin'ny lisy mpifidianana. Araka ny tsikahatra anatiny antota-kevitra voarainy seny vaovao nandritra ny famindram-pahefana teo amin'ny filoha rotonta. Tsy nisy ankilan'ny fampiasana osika ny aingana avy amin'izay raha ny fanazavana hatrany. Araka ny antota-taratasy no zerevanay anatin'ny mangarahara tsisy ampenina zany resako aminareo zany ny numéro no mety mitovy fa kanefa kosa tompoko dia lazainay ho retany rendanitra fa ireo olona reo dia olona samy hafa.
zany hoe raha nifidy izy zany raha nifidy izy zany dia olona samy manana zo nandehanany nifidy. Le faharoa kosa an'le olona hoe olona ray izy nefa manakaram-pifidianana anakiroa na telo dia araky ny document eo am-pelatananay dia tsoriko aminareo fa tsy nahitanay izay raha ohatra ka izay no ataontsika hoe doublon. Zany hoe zany les inscriptions multiples everiny tsy hanomezana tsiny everiny sasany hoe ho doublon raha izay zany no everiny doublon dia araky ny document nanaovanay famindram-pahefana dia tsy nahita an'izay zahay ary tsy afaka ny andainga makasika an'izay. Raha ny fanehoan-kevitra mimpanara baovao anamafy ny ayay maro indrindra ny antoko-panohitra mivony fisianosoka sy ny alabato nandritra ny fividianana antona 2024 ny fanehoan-kevitra ny seni vaovao mandidina ny larana kara-panondro sy anarana miverina androany. Eo ihany koa ny ayain'izy ireo amin'ny fikarakaran'ny seni raha raha-pividianana manomboka izao. Androany no tontosa teny amin'ny fobe toeran'ny seni alarobia mifamindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny Vomera Mahaleotena amin'ny sahana ny fividianana vaovao sy ny teo aloha. Mandidina ny 20 isan-jato ny tany eto Madagasikara no voaro ary tamin'ny alalan'ny asa momba ny sécurisation foncière hatreto araka ny ta avy amin'ny ministera ny fanajariana ny tany. Nazahoana vokatra tsara araka izany ireo ezaka izay nataon'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny MATSF. Miantarandriana evo. Mahery ny 9 ny bornage vita, 8 farafahakeliny ny bokin-tany voazara ary mandidina indray eto sy ny isan'ny karatany voazara tamin'ity taona 2024 ity araka ny antotanisa avy amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany. Na mbola misy aza ny valanaretina COVID-19 ezaka maro no nataon'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministera tompon'andraikitra ahafahana manatratra ny velirano ataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny vahoaka mikasika ny fanamorana ny fisitrahan'ny malagasy ny tany. Ankoatry ny etsika fizarana karatany sy titra vaobe, songadina ihany koa ny fanamafisana ny ady amin'ny osika amin'ny sehatry ny taratasy tany tamin'ny alalan'ny fidirana amin'ny digitalisation. Ny zana zany mba atao manaraka ny toetrandro ny fananantany eto Madagasikara, zay le hoe modernisation de l'administration foncière. Misy ezaka maro be natao tamin'izany vatsiana fitaovana, vatsiana ihany koa fahaiza-manao sy traikefa ireo mpiasa ao amin'ny fananantany. Misy ny taratasy zay tsy afaka atao osika na hoe infalsifiable, manana valeur fiduciaire no filaza azy, zany hoe manana teti-bidy zany ireo taratasy ireo ary tsy azo atao osika. Nahitana vokatra tsara zany tanjona amin'izy io dia izao ezahana zany mba tsy ampijaliana ny vahoaka rehefa mikarakara ny taratasy ny fananantaniny izy, ny ezahana ho amoraina dia natsangana ireo bureau ifotony fananantany sy ny hoe guichet unique zay ny filaza azy koa foncier, mba ahafahan'ny vahoaka miroso mikarakara ny taratasin'ny taniny. Ankoatry ny sehatry ny fananantany, ezaka maro no vita tamin'ny lafiny fampivoarana ny tanàna sy ny fanajariana ny tany tamin'ny alalan'ny tetikasa maro lehibe ny toto-saina manerana ny nosy. Nafahana nanavao sy nanamboatra foto-drafitrasa maro tahaka ny lalana vita amin'ny rarivato sy tara, tsena, espace vert sy ny maro hafa ohatra. Ireo tetikasa samihafa ny arahan'ny ministera sy ireo mpiara-miombonantoka no tompo-saina tahaka ny tetikasa PADEV, Lalan-kely 3, PIAA, Produire. Teo ihany koa ny fanomezana drafitra mazava ahafahan'ny tanan-dehibe mampirindra ny fivoaran'ny tanàna sy ny fitarany tamin'ny alalan'ny PUDI na ny plan d'urbanisme directeur izay nositrahan'ireo tanan-dehibe tahaka ny any Antsirabe, Fianaratsoa, Majanga, Toamasina, Toliara ary Antsiranana. Betsaka ny tanjona mbola hotratrarina ho an'ny taona 2024 raha ny fanazavana. Taona ho avy dia ny ezahana zany aloha nampitomboana ny teti-bola ho entina miasa, dia mitady famatsim-bola ihany koa amin'ireo izay mpamatsy vola. Mavitrika mpamatsy vola miara-miasa amin'ny ministera fanajariana ny tany sy ny fananantany, tena mavitrika izy ireo maro be ohatra hoe ny mahakasika an'izay hoe
fanatsarana ny fikarakarana ny taratasy mahakasika ny fananantany zay a dia ampitomboina ireo tanàna misitraka izay guichet unique sy ny bureau ifotin'ny fananantany ampitomboina ny isan'izy ireo a misy ihany koa tetikasa anankiray tena natsarana mihitsy a ny fitantanana ny fananantany le hoe réforme dia ho apetraka koa zay atao anatin'ny ministera tetikasa amin'ny 2024 daholo zany zay zavatra zay mahakasika ny fanajariana ny tany indray a dia misy ireo zay mbola tsy tafiditra tamin'ity raika amby 24 ity dia ho ampidirina amin'ny 24 ohatra ny any miandry vazy zao a fanatsarana ny fanamafisana ny digy ny mahajilo ao miandry vazy zay amin'ity taon'ity ihany koa nefa dia efa manomboka ny any fanatsarana ny plage ny full point. Tsy aivina na fananana tratra ny taux d'engagement hatramin'ny 7,7% tamin'ity taona ity ho an'ny MATSF ny fisitrahana famatsim-bola avy any ivelany ankoatra ny fananganana fototra-afitrasa ny ompana betsaka tamin'ny fampitaovana sy ny firosoana ny fanarahana ny teknôlôjia na ny dématérialisation ihany koa ny ministera tamin'ny alalan'ny tetika Samatak ohatra izay miompana amin'ny dématérialisation ny fangatahana fahazon-dalàna manorina sy ny alignement. Zonao ary fanamby ho anao ny mandany fahalovana. Io ny aloha hevitra entin'ny firenena mikambana ankalazana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly tamin'ity androany ity. Tsy ho lavorary anefa ny fanatanterahana izany raha tsy ampiarina ny lalàna ho an'ireo izay mini miopefy. Fanadina. Ry olo-pirenena malagasy, zonao ary fanamboanao ny mandany fahalovana. Izany loha hevitra izany no entin'ny firenena mikambana ankalazana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly anio. Mifanindra-dalana amin'ny paikady-pirenena malagasy izany loha hevitra izany, izay mifototra indrindra amin'ny fandavana ny kolikoly amin'ny endriny rehetra. Ny fanabeazana izay matimatesantsika dia mikendry ny fambolena toe-tsaina mandany fahalovana. Atomboka ny an-tsekoly izany. Toizana eny anivon'ny tanora izay avondrona anaty tambazotra mitandro ny fahitsiana. Manome tantsorika hampahomby izany ny fiarahamonim-pirenena sy ireo olobe tonteny mpitarika fiarahamonina. Ny fisoroana dia misarika antsika anakatona ny irika rehetra mba tsy hampanjary ny kolikoly eo amin'ny sehatrasa isan'ny tokony. Fasinganana manokana amin'izany ny fisakanana amin'ny fomba rehetra ny kitrano an-trano sy ny kely tsy mba mamindro eo amin'ny fidirana ho mpiasam-panjakana. Tahaka izay ihany koa ny fampiasana ny haikajy mirindra eo amin'ny fikirakirana ny asa fanompoam-bahoaka. Tsy latsa-danja amin'izany ny fametrahana fepetra miantoka ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny seham-piariana ara-toekarena tsy miankina. Tsy ho lavorary anefa ny fanatanterahana ny ady amin'ny kolikoly raha tsy ampiarina sy tsy misy tomika ny lalàna ho an'ireo izay mini miopefy. Izay no antony ampiarana ireto paikady roa manaraka ireto. Voalohany, ny fanatratrarana ambodiomby mba hanana porofo mivaingana sy tsy azo itovirana manoloana ny fitsarana. Faharoa, ankoatra ny sazy mahazatra, ny fitakiana ny ampiarana ny famaizana manala ny zoma olo-pirenena arak'izay voalaza ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Ry olo-pirenena malagasy, ataontsika fanamby manomboka izao ireto fepetra ireto. Voalohany, ny fambolena toe-tsaina mandakolikoly mba tsy ho tanjona ny famonjana. Faharoa, ny fitakiana ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena azo avy amin'ny kolikoly mba ho tombontsoa ny be sy ny maro. Raha tosy tanteraka mantsy ireo fepetra ireo, raha malagasy, ka topohinao ankitsy-po tsy misy hatakandro ny ady amin'ny kolikoly dia tsy ho lavitra anao ny fisitrahana ny anjara masoandro. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Mahakasika ny kolikoly izay trano dia vahaolana ahafahana misoroka ny fisian'ny kolikoly ankehitriny ny fametrahana ny digitalisation anatsarana sy hisian'ny mangarahara eo amin'ny lafin'ny fitantanana izany raha nambaran'ny tompona andraikitra Abraham Randriamanana.
Ny ena raha mitaina ny taona 2024 ankehitriny trangana fitarainana mikasika ny kolikoly voaray ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Ny tsy fampiny fampahafantarana sy ny fahavononana andraindraikitra no anisan'ny antony miteraka ny fisian'ny kolikoly raha ny fanazavana. Isan'ireo ezaka ilaina fanamafisana ahafahana misoroka ny kolikoly ny firosoana amin'ny fampiasana ireo teknôlôjia vaovao ary ny fanavaozana ny rafim-pitantanana amin'ny alalan'ny digitalisation. Raha ohatra izy ka tamin'ny 2024 5.100 dia eo amin'ny 2.700 eo izany izao amintsika raika amin'ny 2024 izao. Eny anivon'ny boriboritany no tena maro fa misy koa amin'ny direction sasatsasany zany ohatra ny amin'ny urbanisme, amin'ny resaka assainissement, hygiène. Napakevitra amin'ny ben'ny tanàna fa hiroso amin'izany hoe digitalisation zany tsika mba tsy ho verivery fotsiny zany ny vola ary mba hiditra 100% aty amin'ny kitapom-bola commune satria raha mbola manaraka foana zany hoe misy fikirakirana vola eny tenantenany eny dia tsy hosahirana foana ny tanàna Antananarivo zany amin'ny fampidiram-bola. Ankilan'izay, mitombo ankehitriny ireo tanora manomboka resy lahatra amin'ny fandraisana anjara amin'ny ady atao amin'ny kolikoly raha nambarany teo anivon'ny Transparency International. Hitanay tokoa hoe be dia be ny tanora efa liana amin'ny ady amin'ny kolikoly satria ny ahafahanay mijery an'izany dia ny engagement zareo iadina amin'izay kolikoly izay dia izay rehefa manao appel à sympathisant zany olona hiasa maimaim-poana hirotsaka ny sitrapo hiady amin'ny kolikoly dia hitanay hoe maro ny mamaly ny antso dia maro ny tena engagé tokoa amin'izay ady amin'ny kolikoly izay. No marinina androany ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny kolikoly ho an'ny teto Madagasikara. Lohahevitra noraisin'ny Bianco ny hoe famerenana ny harena azo avy amin'ny kolikoly antoky ny fanjakana tandalana. Nisy ireo hetsika sy fanentanana tamin'ireo faritra samihafa tafiditra ao anatin'ity fankalazana ity. Takany amin'ny faritra maro eto Antananarivo renivohitra isan'ny olana goavana ho an'ireo voafonja ao amin'ny fonjabe ny Tsiafa ihany koa ny tsy fampin'ny rano. Ny maraina teo nisy ny fanomezana siniben-drano ho an'ny voafonja avy amin'ny CNIDH. Nambidina Ravelorso. Eto amin'ny fonjany Tsiafa, ny 700 isanjaton'ireo voafonja no efa niatrika fitsarana. Ny 30 ambiny kosa mbola miandry izany fitsarana izany. Manodidina ny 200,000 ireo mamita sazy eto ary efa feno 12 taona no miakatra avokoa izany. Ankoatra ny fahatereny toerana, ny fijaliana rano no olana amin'ireo voasazy no ny haintany ateraky ny fiovany toetrandro. Satria raha ny tatitra sy ny tanay maso tety zany dia hoe ray tavoahangy ho an'ny voafonja anankiray. Dia izay no nanapahany CNIDH androany izay ao anatin'ny herinandro ny fanamariana ihany koa ny fahatelo amby 70 taona nisy ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Mitondra ny anjara toekinay izay anatitra citerne d'eau ety amin'ny fonjabe Antsiafa. Mety tsy havita fa kosa manampy azy ireo hisitraka an'izany sonatra. Ankoatr'izay, ny fanenana ireo voafonja sy ny fanafainganana ny fitsarana ireo 30 isanjato ambiny no tokony ho atao hisitran'izy ireo ny zofeno raha ny fanazavana avy amin'ny soliteran'ny ministeran'ny fitsarana. Entika teo koa ny fangatahan'ny voafonja ny etaetan'izy ireo entina hipakany amin'ny tompon'andraikitra ambony eo ministera zany dia ny anafanganana ny raharaha na ny famitorana zany na fitsarana fa ny ezaka zany dia eo amin'ny resaka le hoe fanenana ny isan'ny voafonja foana hatrany ny fanafainganana fitsarana hatrany eo zany ny tena hoe ahitana ny vahaolana tsara indrindra mba hatonga ny hoe fanentana amin'le isan'ny voafonja ny alehiben'ny trano. Ny marana teo, nisy ny fanomezana sy ny ben-drano ho an'ireo voafonja avy amin'ny voameram-pirenena maleo tena momba ny zon'olombelona na ny CNIDH izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 12 andro iadivana amin'ny herisetra tao amin'ny vehivavy. Olona 3 izay tratran'ny Covid-19 no araha maso eny amin'ny village Voara raha nitatry ny filan-kevitry ministra Omaly. Natao izany anapahana ny chaîne de transmission ny valinaretina raha ny fanazavana hatreto avitsy ny tranga vaovao avy any ivelany tonga eto Madagasikara raha nitatitra hatrany. Abraham Randriamanana. Ny votra ny andritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly no tanteraina teny amin'ny lampam-panjakana iavolohany mikasika ny fivoaran'ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara.
Faritra misa telo izay ahitana ny farsana Lamanga, Vakinankaratra ary Tomatsiatra amin'ny ankapobeny no fantatra fa misy ireo tahambony amin'ny tranga vaovao. Ho any eto an-drenivohitra, miisa 3 ireo kaloko Arahimaso eny amin'ny village voara. Fihibonina izay natao hanapahana ny chaîne de transmission raha ny fanazavana. Entana ny rehetra ampiasan'ny CVO iarovana ny Covid-19 raha ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra. Nankataovana ihany koa nandritra izany ny volavolan-dalàna manome alalina ny fifanarana fampindramam-bola, mifandraika amin'ny famatsim-bola amin'ny ampahany ny tetikasa fanamafisana ny fifampifandraisana ny tambazotra herinaratra na ny renforcement et interconnexion des réseaux de transport d'énergie électrique. Nataon'i Madagasikara sy ny Banque africaine ho an'ny fampandrosoana ary ny Fonds africain de développement. Ankoatra izay, nisy ny fanendrena sy ny fanafoanana didim-panjakana eo anivon'ireo ministera isan'ny tokony. Taky mazatra anaraka dokavatra isika meloha ny dirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Deux fois plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrière. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. Manana olana amin'ny clé ampiasainao ve ianao? Aza mampiasa ireny clé mamotitra ireny tsony. Ny vahaolana dia M-Top. M-Top dia amin'ny vidiny mirary. Mafy mateza ary tena azo antoka. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Sarah Lalanne. Voilà des idées cadeaux qui changent pour illuminer mon quotidien. Waouh! Plus que celui-ci et tout est au complet. Si seulement... Parce que donner est tout simplement le geste le plus honorable. Des cadeaux surprises vous attendent. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Sarah Lalanne. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny ministera mendraikitra ny tontolo iainana delegueny boriboritany voakasika ny ONE komite teknika mpanao ny fanombana raha tontolo iainana dia manentana antsika vahoaka aneo hevitra momba ny tetikasa teleferika ny Antananarivo amin'ny registra natokana ho amin'izany ny 7 desambra hatramin'ny 9 desambra 2024 ao amin'ny birao ONE Analakely. Birao boriboritany voalohany Fokotany Ambatonakanga, Ambotsirohatra, Ambatovinaky, Ambodifilao, Soarano 2S, Amparibe Avaratra Mamasina, Tany Malalaka Analakely. Boriboritany faharoa Fokotany Andafy Avaratra, Manjakamiadana, Ampamatanana, Akasitokana ambony, Faly Arivo, Ambatoroka, Ampasanimalo, Tsiadana. Boriboritany fahatelo Fokotany Antanimena, Akorondrano Atsinanana, Andranomahery. Boriboritany fahaefatra Fokotany Tsimialonjafy, Amasina Atsimo, Ambanina Pahamarinana. Boriboritany fahadimy Fokotany Alarby, Ivandry, Analamaitsite, Analamaitsy Tanàna, Ambodivoanjo, Ambatobe. Andray anjara amin'ny fivoriana fakakevitra izay ataony talata 10 desambra 2024 amin'ny 7 ora mikanja amin'ny Tafy Mamasina. Tongava maro, zava-dehibe ny hevitrao. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Ho vahiny ny fandaharana ankitso rampitso ny solombavamboakan'i Madagasikara voafidy tao Ikongo Razafy Tsiandrofa Jean Brunel sy ny filoha lefitry ny rodiben'ny mpanoatra eto Madagasikara Tsaramy Edouard ifantoka amin'ny raharaham-pirenena sy ny fitantanana ny Madagasikara ny adevitra arahoary ny ampany amin'izany. Zavatra tsy tokony ho adinontsika fa ao anatina rafitra republikana zany indrindrindrindra ny safidy ny hoe demokrasia dia
tsy maintsy miainga amina fifidianana aloha ny fametrahana ny rafitra amin'ny ankapobeny. Faharoa manarakaraka an'izany a dia ao anatin'izay hoe rafitra demokratika zany a dia ny maronisa no manjaka, ny maronisa no manapaka, ny maronisa no mamaritra. Ka na inona zany mety ho fijery manokana, na inona mety ho fahatakarana manokana, na inona mety ho eritreritra manokana ao anatin'ny fanarahana ny toedra raha-pirenena na hoe ao anatin'izay sehatry ny raha-pirenena zay, dia tsy afaka miala amin'izay maronisa zay, fa zay tapahany maronisa, zay ametrahany maronisa ny safidiny, dia zay no mipetraka, zay no mitoetra, dia zay no rahany rehetra. Azafady a, ny vahoaka malagasy ny fidy olona anankiray, zany hoe solombavambahoaka, isolo tena azy, isolo vavaza ao anatin'ilay rafitra anankiray. Faharoa, nametrahana mpitondra dia hijery ny tombotsoa nireo vahoaka reo. Makaiza le vahoaka zao amin'izao fotoana zao, makaiza le firenentsika amin'izao fotoana zao, satria maro anisany solombavambahoaka, maro anisany sena, maro anisany anareo daholo zao zavatra rehetrarehetra zao, nefa izao ny firenentsika zay ve le ireharehanan'le maro anisa hampitan'le firenena ao anatin'ny kizo. Satria maro anisa sany ilainan'le maro anisa mba hanavotana an'le firenena. Ko ankehitriny raha izay zany tena rôlen'le maro anisa hampihitsoka an'le firenena, adidin'ny vahoaka malagasy fa apetrakytsika ho fahendren'ny vahoaka malagasy. Lafa mavahoafa kosa indray dia mitomba ny filan'ny tsena iraisam-pirenena ny huile essentielle avy eto Madagasikara tato anatin'ny 5 taona izay. Tsy arak'izay anefa ny rafitra isan-tsokajana ahafahana manatsara izay seha-piariana izay. Ivo Richard. Apetraka ho kitro ifaharan'ny fampandrosoana ny toe-karena maitso na ny ekonomi verta ny seha-piariana aloha menaka manomboka izao. Antony mitombatra ny filany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha ny fanambon'ny groupement des exportateurs d'huile essentielle de Madagascar, tokony hananika ny ray lavitrisa dolara ny vola azo amin'ny fanondranana aloha menaka ho an'ny mpisehatra ny taona 30 2020 moa fa niresahako foana hoe 107 millions de dollars ny chiffre d'affaires ho fois 10 zany izy afaka folo taona tsy maintsy ampitomboana ny production antsika dia ny zava-misy tsy maharaka n'izay fitombon'ny seha-piariana huile essentielle izay na lohamenaka ny structure mipetraka rehetra na lalàna na ny énergie sy ny sisa rehetrarehetra na ny marché dia izay no natonga n'le etaetanay ny fampiresahana tamin'ny ministera piahy hoe inona ny azo atao mba ho structuretsika ty filière ty ahafahana manatratra tandona tsaratsara kokoa hoe 2030 1 milliard de chiffre d'affaires de vise miditra dia mila plan d'action zany fa tsy hoe tononona fotsiny. Na izany na tsy izany, maro ny teboka-ndrasana anatrarana ny fanamby izay azokajiana 4 lehibe. Isan'ny anaovana ezaka manokana ny lafiny angovo sy ny fanamafisana ny famboleka-kazo, alona ny akora ampiasaina amin'ny fanaovana ny lohamenaka. Jerena ny momba lalàna amin'ny feno huile essentielle na ny loi sans réglementation. Ny olana mantsy dia le lourdeur administratif teo aloha dia ao anatin'izay ny hoe digitalisation sy ny fametrahana guichet unique mba ho aingana kokoa le fomba fiasa, accélération zany. Dia ao amin'ny faharoa moa ny olana iainan'ny firenena malagasy amin'ny secteur rehetra fa tsy ny lohamenaka rery dia ny olana amin'ny angovo na ny énergie. Hitantsika hoe fahasimban'ny ala amin'izao fotoana izao ny olana nefa tsy mbola manana substitution tsika. Ny électricité mbola tsy accès amin'ny toerana rehetra manerana Madagasikara tsy tonga any, gaz mbola lafo loatra dia hoe rehefa mifampidiana tamin'ny ministère dia ndaontsika hanao politique ana énergie sy ny reforestation satria énergie renouvelable ny azo atao ihany koa hoe mamboly azo ihany ny solon'ilay azo lany zany hoe raha mahalany azo 1 mètre cube ianao dia mamboly 2 mètre cube. Mbola manodidina ny 3.5 isanjato ihany ny anjaran'ny Madagasikara amin'ny famatsiana lohamenaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Antony fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny vondron'ny mpanondrana lohamenaka eto Madagasikara sy ny ministera ny tontolo iainana mahakasika izay fanatsarana ny seha-piariana lohamenaka izay. Mikaikaiky kosa ireo mpandraraha mpisehatra eo amin'ny fiompiana manoloana ny olana maro lafo izay sedrain'izy ireo isan'izany ny aretana ny fiakaram-bidin'ireo sakafom-biby, ny tsena ary ny tsy fandriam-pahalemana. Misy ankehitriny fikonam-pirenena momba ny fiompiana izay antenan'izy ireo isy vokatra azo tsapahi-tanana ionina saina. Tokony atao laharam-pamena ny fampitombona ny fahefa-mividin'ny malagasy raha tiana ny ampandroso ny firenena hoy ny ao anivon'ny groupement des entreprises de Madagascar na ny GEM.
sakana tsy ahafandro sehatra maro samihafa mivoatra izay tsy fampiny mety manany mpanjifa izay raha ny fanazavana. Rehefa fety vao mividy hena amin'ny kilao ny ankamaroany malagasy. Raha makany amin'ny mpivarikena ianao efa tsy mataitra ny mpivarikena intsony ny hoe misy mpividy fahefa kilao atsasaky ny fahefany, zany hoe le fahimifamividy zany ambany. Zavatra misy koa tsy mihinan-kena isan'andro ny mponina, zay ny zava-misy. Zava-misy koa dia rehefa tonga ny fety ohatra hoe 20 jiona Noely dia zay vao mihinanena ny olona. Dikan'izany mitombo be zany ny filana, nefa ohatra ny mpivarotra atody zao ny atody ny akoho dia manatody isan'andro. Dia ahoana moa zany satria ny filana zany tsy mitovy satria kely ny tsena, tsy ampy mipinana. Raha ohatra ka tianao hidina ny vidin'ny sakafo dia mila hitombo koa ny sakafo karana, fa tsy maintsy miaraka ireo, ampitomboana ny vokatra ary ampitomboana ny fahefa-mividy ny malagasy. Isan'ny olana sedrain'ny mpiompy ihany koa ny fisian'ny aretina. Ho an'ny omby, maro ny karazana aretina hita eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Ao ny aretim-pivalanana, ao ny aretina amin'ny lelan'omby izay samy mitarika hatramin'ny fahalemeny sy fahafatesany avokoa. Olana sedrain'ny fiompiana sy ny fanarenana ity sehatra ity izay dinihina mandritra ny 3 andro eny amin'ny CCI Ivato natomboka tamin'ity androany ity. Voaresaka daholo zay rehetrarehetra manodidina ny fiompiana ho resantsika ny aretin'omby zay mitondra faisana amin'izao fotoana izao ny mpiompy eto Madagasikara, mitondra fatiantoka ary mety ho demotive raha izany lazana azy ireo mpisehatra anatin'izany. Nanomboka androany araka izany ary haritra atelona ny fikaonan-doha-pirenena ampiroboroboana ny sehatra ny fiompiana eto Madagasikara izay andraisan'ny fanjakana ny tsy miankina ary ireo mpiompy anjara. Isan'ny andrasam-baolana amin'izany fifehezana ny vidin'ny sakafom-biby, ny aretina, ny fanavaozana ireo taranaka, ny fanohanana ireo mpiompy taorian'ny krizy ara-pahasalamana, ny tsy fandriam-pahalemana sy ny sisa. Raha ny fampitambavaovao ray anatrika ity fikaonan-doha-pirenena tanterana eny amin'ny CCI Ivato ity ny filoham-pirenena ho amin'ny andro ny rampitso. Mitaky ny fametra-pialan'ny mpitarika sy ny mpikamban'ny birao foibe nasional ny syndicat ny mpiasan'ny zone franche ny mpikamban'ny syndicat Fisemare eto Analamanga. Isan'ny tsy azo ekena ho izy ireo ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fijabahana andraikitra fanampanazavana. An'ireo olana izay voatantara teo ireo zany dia izahay mpikambana eto amin'ny faritra Analamanga ray aloha tsy nanome fahefana n'io sekretera général io zahay hitory ny mpitondranay mpitarika anay eto Analamanga zay mariany eto fa notazonana ponja vonjimaiky nandritra ny 2 volana teny Tanimora. Tsy nanome alalana azy zay satria ny fahefana dia tokony ho avy aty aminay mambra, ka noho izany izahay mpikambana rehetrarehetra eto amin'ny faritra Analamanga zay fototra mambra ny mambra mijoroany syndicat dia mangataka amin'ny fametram-pialany ny ao amin'ny zay milaza fa mpitarika sy ao amin'ny birao foibe zay olona sady tsy mamany olanay mpiasa no tsy mikatsaka zay asoanay mpiasa fa ny anapotehana ny fikambanana indray ary no ataon'izy ireo. Miantso ny jerena vahaolana maharitra manoloana ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Atsimo sy Anosy ny fikambanan'ny ingénieur agronome miasa any amin'ny faritra Atsimo nosy amin'izao fotoana izao. Nisy ny fanambarana nataon'ny solotenan'ny teknisiana miasa amin'iny faritra iny. Miantarandriana tahotra no iainan'ireo teknisiana sy ingénieur miasa amin'ny sehatra asa-pampandrosoana any amin'ny faritra Atsimo sy Anosy ary Androy. Taorian'ny tranga Sandahalo izay nafatesana mpiasa mpizara sakafo mpiasa tsy mivantana eo anivon'ny PAM. Nanao fanambarana ny fikambanan'ny ingénieur agronome miasa eo anivon'ny tetika asa-pampandrosoana rehetra ao anatin'ny faritra Anosy sy Androy. Miantso ny tokony androsoana vahaolana maharitra manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana. Misy ny kere, misy ny enandro, tsy misy ny vokatra, nona ny vahoaka. Misy anefa ny tantsoka izay omeny fanjakana amin'ny alalany ihany koa ny projet sy programme marobe ary ny lohalarana amin'izany dia ny teknisianina ana-toerana, teknisianina aty amin'ny faritra Androy sy Anosy. Ankehitriny dia tsapa fa miatra manaina ny asa fampandrosoana, vokatra ny hoe etraketraky ny dahalo, etraketraky ny sasany. Koa dia manentana izahay mba hitodiana manokana ny amin'ny
fiarovana ny teknisianina zay miasa aty zany hoe androany raha mpitso afaka mpitso raha mbola misy ny asa fampandrosoana ka tsy misy ny filaminana dia tsy maintsy atahorana foana ny hain'ny teknisianina ny hain'ny ingénieur sy ny maro hafa zay miasa aty atsimo aty manentana ihany koa zay ho an'ny fokon'olona zay mandray ireny teknisianina ireny. Mandrina ny enimpolo amin'izao ireo mpikambana anatin'ity fikambanany injiniera ity izay miparitaka amin'ny komina maro. Manansatra amin'ny asan'izy ireo ny firongatry ny tsy fandriampahalemana ny antoerana ary ny fanazavana. Ho an'ny fitondram-panjakana dia mangataka izahay mba hiarovana manokana ny olona mpiantsetra amin'ny asa fampandrosoana. Taloha na amin'ny ferialina ianao mandeha amin'ny toerana iny fantatra hoe iny teknisianina, iny lehibe nala iny, iny lehibe mboly iny dia tsy misy atahoranao na ny mpampianatra zany na ny dokotera. Fa amin'izao andro sarotra zao dia sahin zareo ny mamono mpampianatra, sahin zareo ny mamono dokotera, sahin zareo ny mamono teknisianina fampandrosoana. Zany hoe ny fampandrosoana raha tsy misy ny fandriampahalemana dia ho zava-poana. Ary ny velerano izay apetraka fitondram-panjakana hoe hamoana ny kere hampandrosona aty atsimo. Raha tsy misy ny fampandrosoana sy ny fandriampahalemana dia tsy tanteka zany rehetra zany. Tsy aivina hatreto. Misa efatra ny jiolatratra voalaza fa tompon'antoka tamin'ny fanafiana ireo mpizara sakafo tany atsimon'ny Nosy io. Lafim-baovao hafa kosa indray dia niakatra avy 520 eny amin'ny vidin'ny sarety tato anatin'ny 20 taona raha ny fanadinana atao amin'ny komina Imeritsiatosika na tonga izany fasarotana ny fitadiavana ireo azo sy ny fiakaram-bidin'ny akora ampiasaina amin'ny fanamboarana raha ny fanazavana. Ionona izay. Roa hetsy ny vidin'ny sarety iray tamin'ny taona 2000 sy 2010 raha ny nambarany Ramanantsoa Jérôme mpanamboatra sarety amin'ny komina Imeritsiatosika. Ankehitriny 507 tapitrisa hatramin'ny 5 tapitrisa ariary izany hoe niakatra avy 520 eny tatao anatin'ny 20 taona. Fiakarana izay nampifanarahana tamin'ny vidin'ireo akora rehetra ilaina raha ny fanazavany satria tamin'izany nanodidina ny iray hetsy ariary ny masokarena amin'ny fanamboarana sarety iray. Le masokarena mihitsy zany tena lafo be na ny azona ny vy rehetra mihitsy. Ny loko tamin'izany ny loko valeclera tamin'izany 10,000. Zao tsy misy valeclera tsy ny fa kapsiso ny loko ampiasaina 2 alina ny 2 boaty 3 kilao. Ny bandazy zao toy ny matevina be toy ny tamin'izany 2 alina. Zao izy 10 alina sy 3 hetsy ny tsara. Ny pneu io bandazy vy be io amin'ny kodiarana 2 ray mandeha. Dia nesy 2 alina tamin'izany dia zao izy efa 4 hetsy. Tokony ho alalàn'ny fanjakana mihitsy le resaka azo satria tena sarotra be mihitsy zao no mitady azo ala amin'izao. Mba omena fahalalàna le ala fa tena mijaly le mpanao asa tanana amin'izao. Tsy sady mialafo le azony tsy mahita tena tsara sy mora intsony. Dia sarotra be no mitady azo raha mividy Antananarivo zao ianao tsy mahita azo mihitsy. Dia zay mahatonga izy lafo. Ny ao amin'ny distrika Anatsimon-drano, Arivonimamo, Tsiroromandidy amin'ny ankapobeny no mividy sarety eto amin'ny komina Imeritsiatosika ary tsy maharaka ireo mpanamboatra oharina amin'ny komande voaray. Eto ny kodiaram-by no mbola be mpanafatra raha ny fanazavana. Le aty ambanivohitra tena aty ambanivohitra aty zany ohatrany tsy tian'le pneu satria le ohatrany hoe mavesatra zany izy sady manahirana koa hoe sanatria vaky an-dalana na ohatr' izany satria mandeha any amin'ny désert lalana ratsiratsy any le olona. Dia izy koa rehefa tena hoe ratsy le lalana mandrevy be mavesatra sarian'ny omby. Zay zany tsy dia itiavan'le olona ambanivohitra an'le pneu. Zay zao fianakaviana no ato efa mianaka no ato dia misy mpanampy iray. Zay 5 zay zao raha tena mamoaka zany eo mahavita eo amin'ny 3 isam-bolana. Raha tena atao zany ny compte-ny anay mety mahatratra any amin'ny 5,000 isa-taona any aloha vitanay. Ary mpanao sarety reto raha eto amin'ny komina Imeritsiatosika zany tsy maharaka mihitsy raha mpanao sarety. Ko betsaka le pilasy. Tokony hijerena vahaolana aingana no momba ny fitrandrahara ala eto Madagasikara hoy ity mpanao asa tanana ity noho ny azo iankina ny asan'izy ireo. Amin'izao fotoana iadina amin'ny Covid-19 izao ny resaka sakafo
sy fanaingonany ao atokantrano mahaliana kokoa ireo mpanjifa amin'ny vokatra malagasy. Mbola betsaka ireo manjifa poketra sy kitapo ary fitafy vita malagasy indrindra amin'izao ankatoko ny fety izao gatao Andriatsalavo. Tanjona napetraka ho an'ireo mpanao asa tanana vita malagasy ny anandratra avo ny asa famoronana sy ny zavatra foronina. Zava-dehibe manoloana izany ny fifanampiana eo amin'ny samy mpamorona, ny fampiofanana ary indrindra ny fitadiavana mpamaty vola sy lalam-barotra. Ho an'ireo mpanao asa tanana vita amin'ny rofia, tanjona ny amorona asa mivantana mihoatra ny 5,000 ao anatiny 5 taona. Izy ireo izay nanamafy fa niova ny tsena anatiny nandritra izay fotoana nisy ny Covid-19 izay. Atr'izay nisy ny corona virus izao dia somary niova kely ny resaka tsena. Matetika ny olona mijanona kokoa ao an-trano, donc zany décoration intérieure, fa nefa koa resaka sakafo. Resaka sakafo zany raha ilay fanjifana eto an-toerana aloha zany no resahana. Fa manomboka miverina tsikelikely koa nefa ny fitiavana zavatra hitanareo ilay poketra, akanjo, indrindra amin'izao akatoko ny fety izao. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampivoarana ny toe-karena sy manandratra avo ny maha-malagasy ny vokatra eto an-toerana avy amin'ireo mpanao asa tanana. Antony tsy maintsy fanomezan-tanana sy farimbolana bebe kokoa hatrany. Anoanana sy ananjatana ny vokatra vita malagasy na eto ampisetra eto an-toerana zany na ampisetra iresa-pirenena. Hitantsika fa amin'izao fotoana izao fa betsaka ireo fitaovana voarain'ny ministera. Raha tsy resaka fotsiny hoe amin'ny resaka hoditra zany entina anoanana ny mpanao asa tanana. Maro ny vokatra malagasy manana ny laza ny eto amintsika sy manerana izao tontolo izao. Isan'izany ny vokatry ny tenina na ny tissage, ny rary na ny vannerie, ny korosy na ny crochet, ny amboradara na ny broderie, ny zaitra na ny coupe et couture, ny rafitra vy na ny ouvrage métallique, ny tandroka na ny corne, ny fanodinana akora natoraly, ny fanodinana plastika sy akora sarotra levonina ho lasa haingo na ny recyclage sy ny maro hafa. Fianakaviana anetsin'ny maro no mivelona amin'izany na mivantana na ankolaka eto Madagasikara. Maresaka IRS-pirenena nanambara ny laboratoire BioNTech sy Pfizer fa miaro amin'ny Omicron ny vaksiny vokarin'izy ireo dose 3. Amin'izany no ahafana miady amin'ny vokatra tsy ny ilay variant vaovao sy ny tsy fahatongavana amin'ny forme grave fanadina. Tsy miaro amin'ny fisehoan'ny forme grave ny variant vaovao Omicron ny vaksiny doza iray. Nanambara ny laboratoire BioNTech sy ny Pfizer fa miaro amin'ny Omicron ny vaksiny vokarin'izy ireo rehefa ampitomboina ny doza. Doza miisa 3 izy ireo no ahafahana mahazo izay vokatra izay. Ny volana Martsa 2022 izao no fantatra fa hamohan'izy ireo ny vaksiny mifanaraka amin'izany. Raha ny fanazavana, dozy miisa 3 no ahafahana miaro amin'ny Omicron raha toka dozy miisa 2 an'ireo variant hafa. Omaly no nampafantatra izany ny laboratoire Pfizer. Etsy ankilany namoaka ny valin'ny fanandramana nataony ihany koa ireo manam-pahaizana Allemand manoloana ny fahombiazan'ny vaksiny Moderna. Mitovy amin'izay ihany koa ny valin'izay andrana izay. Manoloana ireo valina andrana maro samihafa ireo dia miantso amin'ny fitandremana manoloana ny tsaon'ny OMS. Raha tsy ahivina ny faran'ny volana Novambra teo no hita tany Afrika Atsimo ny variant Omicron ary efa miparitaka amin'ny firenena maro izany amin'izao fotoana izao. Izay mana vaovao tamin'ity androany ty angatrano nanaraka izany. Soava tsara tolotolo.
vous a présenté Nivavo. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.